amin'ny firavoravoana indray no iarahantsika eto. Sotra ny ray aman-dreny pasteur Benja izay tarika antsika tao amin'ny fiderana. Alleluia. Ty mba alefaso kely ty micro ty azafady. Dia raintsika rehetra Jesosy. Alleluia. Tamin'ny herinandro dia tsy teto izay telo mirahalahy. Nisy convention tany Analanjirofo niaraka tamin'ny évangélisation izay natao. Maromaro ny tao amin'ny coordonnateur, ny mpitandrina, ny bron fraisan mpitandrina izay niaraka tany. Saorana ny tompo fa voninahitra ao n'Andriamanitra fa nafinaritra ny fanompoana an'Andriamanitra. Alleluia. Sitrana marary voaka ny devoly nitsangana ny malemy voninahitra ho an'i Jesosy ary mpanota maro no nanolo tena ho an'Andriamanitra. Na izany izy nefa ny saina sy ny fo dia taty Antananarivo ihany. Ny vatanay ny tsy atia fa ny sainay ny fonay ary ny vavakay dia mbola aty ihany. Satria hijanona eto foana fa napetraka ny tompo izay mba ho ray aman-dreny amin'ny andraikitra misy anay Miralavy, ho ray aman-dreny eto Madagasikara, eny hatrany ampitan-dranomasina izy. Alleluia. Dia noho izany dia tsy maintsy mandeha kanefa misaotra ny tompo fa mbola eto foana nareo. Rehefa tonga an'izay dia faly be ny olona any dia milaza hoe tena tsy kambotsy izay fa manana ray aman-dreny ary tena ampifaliana foana, orakoraka foana, ampanajana feno no hitsenan'ny olona anay. Tenenina mihitsy hoe aza sinasina izany fitsenana izany, aleo Jesosy no hita, aza sinana izany orakoraka izany, aleo Jesosy no hita fa tsy manaingiko ilay olona. Fa miteny hoe izay olona rehetra tonga teto na minisitra na filoham-pirenena na iza tonga aty aminay dia tena misy fitsenana be. Noho izany nareo dia tena mba olona manan-katsy eto aminay ray aman-dreny dia fanajana dia tsy maintsy tsenainay amin'ny fifaliana nareo voninahitr'Andriamanitra. Dia matetika miverina foana ao anatin'ny fandraisam-pitenenany ataon'iry zareo hoe tena tsy kambotsy izay fa manana ray aman-dreny mpamangy tianay tsy mijanona any amin'ny fiangonanareo any fa dia mbola miazakazaka makaty aminay ihany koa. Saorana ny tompo fa mitoerana rehetra izay andehananay Miralavy dia misy Andriamanitra miasa foana miaraka aminay. Tonga eto amin'ity lovolanyity tsika ho tahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra rehetra. Alleluia. Saotran'ireo mpitandrina izay manentana ny fiangonana ary misy izany sasany tena idina mihitsy ny fiangonana dia miakatra makaty fankatoavana izany. Tamin'izay mbola nitora fiangonana teto Antananarivo tamin'ny fotoana andro taloha dia fanentana ny ray aman-dreny foana miakatra dia idina mihitsy ny fiangonana dia manao makabiso spesialina mihitsy dia miakatra eto. Fa ny zavatra tsapa ohatra hoe voavonjy any amin'ilay toerana any olona dia miakatra eto dia mitombo ny farisein-dahatra ary rehefa izy ny tafakatra ao avy any makaty tena tsy voazongozona intsony. Fa misy namako anankiray izay tena izany tsy miakatra aloha volana mihitsy izany kanefa tsy dia hoe mandroso be dia makaiza amin'ny fiangonana fa ohatrany tsy mitombo akory ny olona ao. Izy tsy ampy hery, ilay olona koa tsy ampy fahatsapana fa zahay tamin'izany isam-bolana dia idina ny fiangonana dia miakatra eto
fa tena hitanao mihitsy hoe mandray zavatra vaovao foana rehefa tonga eto amin'ity foibe ny fifoazam-panahy ity. Saotra an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra, mpitoroteny rehetra, sekoly biblika, evangelista izay mitondra mpinona eto amin'izao toeran'izao. Ho tahian'Andriamanitra ne izy ireny no fankatoavany, ary mpinona rehetra koa dia isaky ny tonga eto dia handray fitahiana ary ho tafaorina tsara. Amen zany. Androany dia mety tompo lohateny lehibetsika dia ilay hoe Jesosy mitondra fiadanana. Ao ana tsara hoe zavaty, Jesosy mitondra fiadanana. Fakitsika reto toko sy andiny reto, Isaia toko 7 andiny 4. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia mivadika tsika rehefa aveo any amin'ny Kolosiana. Vakina aloha amin'ny Isaia toko 7. Fa zaza miteraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ny fanapahana teo an-tsorony. Ny anarana atao hoe magaga, ny anarana atao hoe mpanolotsaina, ny anarana atao hoe Andriamanitra mahery, ny anarana atao hoe ray mandrakizay, ny anarany dia izao andrian'ny fiadanana. Andrian'ny fiadanana. Kolosiana toko 7 andiny 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka napaka ao am-ponareo ny fiadanan'Andriamanitra izay nantsona anareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana. Zavatra tsy nisy tamin'ny andronay taloha zany, fa mahagaga. Satria tanteraka ilay ten'Andriamanitra hoe ho very hevitra ny olona noho ny fanonja ny ranomasina, tsy ranomasina iny zany fa ny adi-piainana, ny olana maro samihafa amin'izao andro faran'izao, ifampepaka sy ifankala ny olona, korotana sy ady mitranga etsero. Androany dia lazaiko aminao, aleo manana an Jesosy. Tsy miova Jesosy, tsy miova Jesosy. Andrian'ny fiadanana, mpitondra fiadanana, mpitondra filaminana. Dia rao Jesosy. Hoy mivolaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe fiadanana no avelako anareo. Tamin'ny fotoana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia niteny tamin'ny mpianatra izy, fiadanana. Firifiry moriavana ny olona tsy manam-piadanana amin'izao andro izao. Anana vola, anana fahaizana, voninahitra, fa tsy manam-piadanana satria korotany devoly. Ta version tana iray dia manaova amen. Tsara manam-bola, tsara manam-pahaizana, ary mahafinaritra fa mahita olona manam-pahaizana manompo an'Andriamanitra, manam-bola manompo an'Andriamanitra. Mahafinaritra, ary ilainao amin'ny asan'Andriamanitra eny. Fa tsy ampy ananana fiadanana, fa Jesosy ny anananao fiadanana. Jesosy no anananao fitolitsaina, ka hiteny aminay aza mitebitebina matahotra, aza mikorapaka foana, aza matahotra. Alleluia. Andao mba ho jerentsika vetivety fa nisy tao anatin'ny Baiboly ilay lehilahy anankiray, dia Solomona zay nilaza fa nanana ny zavatra rehetra, fa tena tsy nanam-piadanana tamin'izany. Mpanjaka voalohany toko 1:10.
toko faraiky amby folo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vakina manaraka ao amin'ny mpitoriteny toko faharoa ny any amin'ilay mpitoriteny aloha no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy mpitoriteny manomboka amin'ny andiny voalohany. Hoy aho any Agabo, ankehitriny mba izahako toetra amin'ny dia hafandray izy dia olona mitovy alavana aminazy fa tsy ampy. Nanana vady ihany koa izy izay fohifohy izay karazana vehivavy rehetra, tsy ampy azy zany fa alekozy izy mba hakany amin'ny firenen-kafa hatramin'ny tany Ezipta nahazo amin'ny vady karazana firenena rehetra, hatramin'ny tsy ampy azy koa ny fotsifotsy fa alekoa mba haka maintimainty ihany koa. Dia karazana vehivavy be da be efa narivo afy angamba dia lamina amin'ny fiainako rehefa ohatra angamba ka ohatra mahazo akamo tsara tare tahaka any sera ranona na tahaka andrala ranona mba ho finaritra ao angamba tsy riavana fa nanana an Jesosy ihany ampilamina amin'ny fiainanao, anala ny tebotebonao, anala ny adi-tsainao. Amen dia amen. Ho Jesosy fiadanako no avelako anareo. Alleluia. Nefa ran'ny Solomon tsy nisy fibebahana ary ve tsanga teo ambony fasiky ny ranomasina ka nahita biby niakatra avy tany amin'ny ranomasina, nanatandroka 17 ary tamin'ny tandrony dia nisy satropo nahitra 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana blasphemie. Ary ny biby dia izay hitako dia tahaka leoparda ny tongony, tahaka ny tongotry ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny hery sy ny sezany ary mpamon'olona, tevoly mpangalatra, tevoly mitondra korotana. Fa ilay andre amin'ny fiadanana dia Jesosy Kristy kosa rehefa tapitra izany, telo taona tsy tapan'izany dia hidina avy any an-danitra. Alleluia. Amarana izany fanjakana fenao bibiana izany. Dia raha Jesosy engany androany koa mba amaranan'Andriamanitra tsy fananao fiadanana, tsy fananao fifaliana, satria misy tevoly malakorotana anao, korotany toromasonao, korotany fahasalamanao. Fa rehefa Jesosy mpanjaka manjaka, rava zany rehetra izany. Fiadanana eny ho an'ny anabavy rehetra, fiadanana eny ho an'ny ralahy rehetra, fiadanana eny ho an'ny zanak'Andriamanitra olom-bavonjy rehetra. Manomboka androany ka mandrakizay. Andao vakitsika ao amin'ny Apokalipsy toko 7:20. Alleluia. Apokalipsy toko 7:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy 1:20. Ary nahita ny lanitra voasokatra amin'ny toko zafady. Ary averitsika indray toko 7:20, toko 7:20 manomboka amin'ny 1:20. Ary nahita ny lanitra voasokatra ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay mitaingina azy dia atao hoe mahatoko sy marina. Ary tamin'ny famarinana no hitsarany sy adiny. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro. Ary nananara voasoratra izy izay tsy nisy nahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary ny tafy akanjo
voatsoboka tamin'ny raha izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra ary ny tokony miaramila avy tany an-danitra dia nanaraka azy samy nitaingina soavaly fotsy sy akanjo voatsoboka ny akanjo orongony madinika sady fotsy no madio ary misy sabatra maranitra mivoaka avy tany vavany mba amelezany ny firenena ary napatapaka azy amin'ny temby izy ary izy no manitsaka ny famiazana teny divay ny fireta amin'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy to ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy amin'ny feny izy manao hoe mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Andiny ny faharoapolo ary nosamborina ilay bibidia ary nosamborina ilay bibidia mba mpamina ny sandoka dia ilay nanao fagagana teo anaty izay nentina namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady ny ankohoka teo amin'ny sariny na tsy vely ho any amin'ny fariafo ho any amin'ny fary mirehitra afo izy roroa ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy tamin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly ary ny vorona rehetra dia voky ary hitako fa indro nisy anjely nitina avy tany an-danitra nana toko faharoapolotsika nana ny fanalahidiny lavaka tsy hita nono sy gada eny an-tanany dia ny sambotra ilay drakony izy dia ilay mena rana ela ny devoly sisa tany izany kana matotra azy arivo taona. Alleloia. Mihainy tsara ve nareo averiko nefa izy fanjakana fenao bibiny fa ho avy kosa Jesosy manao akanjo fotsy mitaingina soavaly fotsy miaraka amin'ny tafika avy any an-danitra ary reo tafika reo dia manao akanjo fotsy avokoa ary samy mitaingina soavaly fotsy avokoa andeha ho aizy andeha anafika amin'ny bibidia anafika an'ilay fanjakana tsy refeso madidy anafika an'ilay mpamina ny sandoka anafika eto amin'izao tontolo izao hitondra fiadanana vaovao eto ambonin'ny tany. Jesosy any anafika ny devoly izay mangeja sy mamaritra anao delivrenao androany afaka ianao androany misy devoly mampahory anao ireny le atao hoe fanamanam-bady ka tsy ananao fiadanana fa lay Jesosy mpanjaka mpanjaka tsy miova maly an'io mandrakizay rehefa tonga izy dia napatapaka izany gatra izany misy aretana izay mampahory anao ho lay vehivavy anankiray izay nanantona anay hoe tena misy zavatra ozy izy ao anatika ao ohatrandre firondrona motera ireny andro na alina maraina riva eo am-pisakafoanana hatrany am-piangonana dia misy motera ao anatin'ny atoako ao fikorotana izany dia rehefa nivavara sy nametra tanana izy nitsada ny araka tamin'izay zany rehetra zany. Jesosy miasa telo taona sy embolana no fetra menany Satana nidina Jesosy miaraka amin'ny miaramila miaraka amin'ny sabatra maranitra miaraka amin'ny banderole milaza Jesosy mpanjaka mpanjaka miaraka amin'ny sore Jesosy mpanjaka mpanjaka ary afatrany dia samborina lay mpamina ny sandoka samborina lay bibidia izay meny devoly no fahefana manomboka amin'ny filamina. Alleloia. Reo rehetra izay mampahory anao sy mampijaly anao ampiasain'ny devoly reo dia Andriamanitra hiady amin'ireo fa ianao kosa angeny. Reo rehetra manakorotana anao reo rehetra tsy ananao fiadanana reo ampiasain'ny hery-maisana sy ny fahefanany aminy rehefa miaraka aminao Jesosy rava ny fahefana fa ianao kosa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe omena fahefana nitsika mena rana sy maimoka ianao andesiny rehetra nana fahavalo mba tianao ve izany fiadananao meny Jesosy zany azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao zany azon'Andriamanitra atao amin'ny tokantranonao zany tena isy zavatra tena isy ady goavana everinao fisamborana zany
mpanjaka tsy refesy mandritra zany moa moramora tsy fantatreo mandritra amin'ny 4 volana zany iaby zany fa avy any Jesosy miaraka amin'ny miaramila reo biby dia sy ny karazan'ireo amin'izany dia ampiasa koa ny tanky ampiasa ny fiaramanidina ampiasa ny basy rehetra amin'izany fotoana zany avy eto ambony tany hiady amin'ny Jesosy miaramila avy any an-dany fa tsy havita na inona izy satria mpanjaka ilay midina avy any an-dany zany herin'i Jesosy zany dia azo atao amintsika sahady tona korotana ny devoly atraty am-piangola dia korotany ny devoly fa mivavaka tsika mba hisy filaminana indraiky Alleluia Alleluia arao lay tantara eto no samborina ilay biby ty samborina ilay mpaminany sandoka ary dia zavatra misy rehefa avy eo dia lay gadra zay nentina iny dia tonga dia samborina ihany koa lay drago lay devoly samborina Alleluia rehefa ny samborina dia mifatorana tena tsipy tany amin'ny lavaka tsy hitanao mbola tsy any amin'ny elo fa lay mpaminany sandoka sy lay biby ty no tonga dia navantana direct any amin'ny elo any amin'ny farimoretav sy ny fara fa lay devoly aloha dia mbola mifatorana fotsiny ary dia nalefa any amin'ny lavaka tsy hitanono taorinan'izay tonga dia nilamina teto amin'izao tontolo izao arakaraka tsara ve lay tantara tonga dia Jesosy nanjaka teto amin'izao tontolo izao any Jerosalema any Jerosalema ny renivohitra mifanjakana amin'izany dia ohatsy izy hoe ary dia nahita seza fiandianana maro be mety hoenao anisany anankiray amin'izany seza fiandianana zany azotsika antoka fa reo ray aman-drenitsika izay nijoro tsara tamin'ny fanomponan'Andriamana tahaka ny frère Daoda dia isany anankiray amin'izany seza fiandianana zany Alleluia Jesosy mpanjaka mandritra ny arivo-taona ary lamina tanteraka izao tontolo izao rehefa Jesosy miteny hoe mangina mitsara dia mangina sy mitsara ny zavatra rehetra korotana ambony ambany ny fiainanao tsy hitanao tsony izay atao fa raha izy Jesosy androany ho mpanjakana milamina io rahalahy milamina io ranabavy aza mitebiteby foana aza matahotra aza mikoropaka fa eo akaikinao Jesosy andamina ny zavatra rehetra hialoha lalana anao fitaovam-piadiana rehetra izay voaforona amelenanao tsisy ambinina izany arao ny tantara fa amin'izany fanjakana arivo-taona izany dia izao vakitsika ilay any amin'ny Isaia 1:10 fa tena ampahafantariny Jesosy mihitsy hoe zany ary raha manjaka Alleluia fa tena fiovanjavatra tanteraka zany 1:10 manomboka 7 sy 9 1:10 7 sy 9 manomboka eo amin'ny 9 ary ny amboadia ara-mitoetra amin'ny zanak'ondry amin'ilay fanjakana arivo-taona io ny leoparda hiara-mandy amin'ny zanak'osy ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifa iray toerany ary ny zazakely ny rokazy amen ary ny ombivavy sy ny bery hiara-komana ary ny zanany hiara-mandy ary ny liona hina mololo tahaka ny omby Alleluia 9 tsika amin'ny fanjakana arivo-taona ihany io ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera ary ny zaza mitsanono aninjitra ny tanany any amin'ny lavaky ny menarana ary tsy andrata na animba eran'ny tendrombohitra masiny reny fa ny tany hoeniky ny fahatahorana an Jehovah tahaka ny hamaroan'ny rano sy ny fanambany ranomasina aiza moa ny devoly amin'izany efa any amin'ny lavaka tsy hitanao no dia Jesosy indray ny lasa mpanjaka tamin'izao tontolo izao mandritra ny arivo-taona Alleluia zazakely amin'izany dia lasa miaraka amin'ny biby ty matsika zazakely amin'izany dia lasa mandefa ny tana amin'ny lalao any anaty lavaka ny liona mpifahavalo ny ondry sy mibera ny ondry sy ny liona fa izao hiaraka mandeha mirokady tsisy tsony amin'izany hoe biby mpihinana nofo fa lasa mihinana amin'ny lolo liona isy fiadanana tanteraka
satria nahoana tsaotsony devoly efa nafatotra izy ary nalefa ary amlavaka tsy hitanonoa fa Jesosy no manjaka izy fivana zay filoam-pirenena niakatra teto Madagasikara dia nilokaloka fa tsy maintsy ho avy ny fandriam-pahalema ho foana ny dalo ho foana ny alabotry ho foana ny zaozao ary dia izy fandriam-pahalema na goavana eto Madagasikara nefa hatramin'izao mbola tsisy natanteraka an'izany fa vao miasa mikrosifahana izy ary mety nambana izy satria olombelona ihany izy tsisy manome tsy ny azy amin'izany fa ho avy lay Jesosy mpanjaka ny mpanjaka lay andria amin'ny fiadany ho ampahafantariny Jesosy fa rehefa izy manjaka dia lamo fandriam-pahalema mandritra ny arivo taona firy taona hoe fa ianao kosa dia ampanatenaina androany meny tompo azy ao afatra izao fa raha Jesosy manjaka mitokantranonao manjaka amin'ny fiainanao ka raisinao anatin'ny fonao dia izy fandriam-pahalemany amin'ny fiainanao izy fiadana no avelako anareo fiadana no omeko anareo tsy mpandainga Jesosy fa mariny izany fa andramo ilaozy ny adalana fa tsisy fiadana ny ratsy fanahy ilaozy ho fitsangatsangana ilaozy ny ota misy raha mitefolo-panakorotana anao dia raha Jesosy dia milazao hoe alompanao a Jesosy ao fa andro amin'ny maraina any dia atsapa fiadana ianao ary afaka hitenana ohatrany tsy nanditany aho niaro tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy akoron-drano ho dia mpifaliana miaraka amin'ny Jesosy ianao samy miteny hafa ihany Jesosy amen lamy matateraka teto ambonin'ny tany lamy man'ny zavatra rehetra tsisy mpangalatra etsony tsisy dahalo tsony mandeha amin'ny alina ianao tsisy zavatra atahoranao satria nanliona iza lasa namanao tsisy biby masika tsony ny moka amin'izany fotoana tsy manaikitra anao tsony tsy mila mostikera zany ianao milama raha jiaby amin'izany Jesosy ry avana mahavita an'izany ary mbola vitan'i Jesosy aminao zany ny aretinao izay mampikorotana anao hainy Jesosy sy tsanina izany amen na dia amen fa hitindray ny zavatra hitanga rehefa tapitra ny arivo taona dia hovahana indray Satana atao inona indray dia hoy ny olona loza indray ty fa mivandray Barnabasy loza vandray Barabasy mpangalatra mpamon'olona fa kitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo fa mivandray ry avany Satana ary tena efa fiaina mihitsy io manakorotana io toko faharoapolo andininy fafito manomboka amin'ny andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa tapitra ny rivo taona dia hovahana tsikelikely ho afaka amin'ny tranomaizany toerany dia hivoaka mitaka ny firenena eny amin'ny vatsatany efatra dia goka sy magoka mba hanangona azy ho any amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina nisany ary niakatra maka ny tany izy ireo dia nanodidina ny tombony olona masina sy ny tanàna malala ary nisy hafa avy amin'Andriamanitra nidina avy tany an-tany ka nandany azy ireo ary ny devoly izay namitaka azy eno tsara azafady dia natsipy tany amin'ny farihy avo solofary izay misy ilay biby disy ilay mpamina ny sandoka koa ary ampijaliana ny andro manalina mandrakizay alleloia mivandray ny devoly tena ratsy ty devoly ty tsy mba hoe nivana zao ka noho izany dia piripirina amin'izay aloha aleo aloha mba tena tsy anao ninina tsony aho mba hankatoy zany Andriamanitra zany aho Jesosy ao efa anao zany mpanjaka tamin'izao tontolo zao dia mba anisany anampy anao koa dia aleo mba ho eto ambany fahefana fa rehefa mivana ny devoly dia mbola nampiseho ny aloha zany nampiseho ny adalàna nampiseho ny ditany tsy akyandryandry izy fa tonga dia lasa namitaka eran'izao tontolo izao indray ary teniteny tamin'ny olona
fa ho lasa mpanjaka indray izy namitaka olona teto amin'izao tontolo izao ary te mbola nampiseho indray ny famitahany ny olona rehetra dia nitaona ny olona indray izy mba hiaraka aminazy hiady amin'ny fanjakany Jesosy. Dia hoy isika aza mitetadeta hiady amin'ny Jesosy hono izy. Ohatrany hita masoko mihitsy izy mivoaka avy tany amin'ny lavaka tsy hitanao no ka nyrere hitanareo tsy maty aho nga mpaminany sandoka ihany ny afaka nakany amin'ny elo nakany amin'ny fahaverezana ohatr'izany ko ilay mpanjaka biby ty taloha lasa ihany ko fa za ty mbola za ty nitsanganao zao aiza dolo ny ekipako rehetra natao hiady amin'io Jesosy any Jerosalema io tsika sareo zanak'Andriamanitra ireo mba milaza azo ho dadany mahaseza fiandianana mahaseza ireo dia netiny indray ny olona rehetra zay afaka nanaraka azy. Ny olona koa moa dia adala voafitaka olona be da be miaramila be da be voafitaka olona mpanjaka sy ny be da be voafitaka dia lasa nanaraka nyty devoly ty dolo indray dia hiady amin'ny Jesosy hoy fa Andriamanitra ny asa. Za milaza aminao a raha mbola io devoly io koa mbola hiverenanao tompoina indray dia korotana foana aho fa rehefa mba hoe nahazo an Jesosy aloha dia tazomy hatramin'ny farany Jesosy. Azonareo rehefa mba hoe nahazo an Jesosy aloha dia aza misy miala amin'ny Jesosy. Ekenareo ve zany sy tsy ekenareo aza miverina andeha hanompo devoly indray. Jesosy feranga tao anatin'ny arivo taona nameanao fiadanana ny lamina raha jiaby ny tsy nisy nahoranao tao anatin'ny arivo taona dia avy eo indray dia nitsanga avy andray ny devoly hiaraka aminao indray zahay dia ianao vao mivavaka dia nahatsapa hoe faly azany nahatsapa ianao vao nivavaka vao nandray an Jesosy hoe tena nahafinaritra manompo an Jesosy zany milamina ery ny fiainao dia ny avy eo indray ianao dia hiverintalana indray dia andeha hanompo devoly indray andeha hisorotoka indray andeha mahatidrazana indray andeha ho any amin'izao tontolo izao indray andeha hijangajanga indray ataovy hoe sanatria zany pasteur izany afaka mitsangana dia miteny hoe sanatria zany ataovy hoe sanatria zany Jesosy za tsy manompo devoly tsony taverzao ny tanare Jesosy mpanjakako tsy miala amin'ny Jesosy zao vehivavy zao mafy be tsy miala amin'ny Jesosy zao lehilahy zao fa izy mpanjakako lay andrian'ny fiadanany faranatsika amen. Vonina venareo samy mahazo toerana azy Jesosy no andreny fiadanana tsy lohara tavarizao ny tananareo fa dianto ka ny mivezivezy ka tsy miraka amin'ny atsony fifarina sy fiadana be domeni Jesosy anaware rakekena otumpona wezi kewana difiadanari amena mabe umeny tomponao ane zany fiadana mahazo tomfoana makaty antranon'Andriamanitra. Azonareo ve zany hoy zay eto amin'ity fiadanana ty no amezako fiadanana ho an'ny olona eto amezany Jesosy anao fiadanana aza mba mandeha mampiady akola zany rehefa lahady ariva aza mba mandeha manokatra varotra zany rehefa lahady ariva aza mba mandeha miasa izany na inona fahasairana aza diny ny andro ny tompo rehefa lahady eto ny amezany tompo anao fiadanana manjary tory ianao. Alleluia. Jesosy ho andrea amin'ny fiadana. Alleluia. Amen. Fa ny devoly mpanana korotana ary ao tokantranao rehefa misy ady amin'ny trano sy miseho
tiatsovy manahaka Jesosy. Ozy amantsana hoe rehefa sambaravoarany ranomasina niakatra ny onja namely ny rivotra tafio-drivotra izy natsova mpianatra any aminareo valina mofeny dadany mofeny mamany mofeny zanany samy pasteurany Jesosy. De rehefa Jesosy natsovana de niteny Jesosy hoe mangina mitsara nangina satsy nangina nitsaratra satsy nitsaratra ny onja Jesosy any atsovana. Rehefa misy olana tokantrano olana amin'ny fiaina mampitebiteby ny zava-misy mitrano de mandehana mivavaka tebiteby mety tsy fisiny hoe vola hoentina mampiditra mpianatra mandehana mivavaka aza miaritsainao mpandrinao mandehana mivavaka fa Jesosy anao fahagagana matahotra ny amin'ny hoavinao ianao miasa ny sainao sy lohanao anahoana ny hoavika anahoana ny hoaviny zanao mandehana mivavaka la endrea fiadanana dia Jesosy andamina ny zavatra rehetra dia ho lahirantsika hoe ny hoavika dia inoko fa mamiratra Jesosy fiadana. Halleluja. Dia rao Jesosy tonga dia nisy hafa raha toy izay ko le tantara fa nisy hafa avy an-danitra namely andreo ozy Andriamanitra ianareo miteta eo lay mpanjaka mba hediavana miseho azo zavatra satria tafavoaka avy any anatin'ny lavaka tsy hitanonohany indray dia tapaka ny gadrako hoe inona kory amin'ny maty eo dia iseho zavatra fa tonga dia nisy hafa avy any an-danitra namely andreo miaramila andreo ary lay tevoly tesamborina taperina ny androny nalefa anatin'ny farimy rehetra avy solofary nalefa ny anatin'ny farimy rehetra avy solofary tao arenan'izay. Alleluja. Tao arenan'izay dia avy Jesosy potehina ny lanitra sy ny tany ary ny seza fiandriana fotsy lehibe ary Jesosy ilay andrian'ny fiadanana no mipetraka teo ambonizy ary Jesosy nanao lanitra vaovao sy tany vaovao izay anjakan'ny fiadanana mandrakizay. Jesosy amin'ny mampilamy mandeha tany ty langan'ny mpanao politika sy mpitondra firenena eran'izao tontolo izao fotsiny zany hoe alamiko amboariko aza mandainga fa Jesosy amin'ny mampilamy mandeha tany ty mety ny ray andro sy ny roa andro sy ray volana ihany mety milamy matsiny milamy maro fa raha mbola eto ny devoly dia mikorotana foana io raha mbola ao tokantranonao ny devoly mikorotana foana io raha mbola ao anatinao manjaka eo amin'ny fiainao ny devoly mikorotana foana io ambony ambany io fa rehefa ny devoly no miala dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra zao ny atongavany zanak'Andriamanitra andrava ny asany devoly dia izy filaminanao izy aminareo maniry an'izany fiadanana zany fiadanana tsy azon'ny Solomon natao ny vola zany tao anatin'ny arena izany tao anatin'ny zavatra tety ambony tany zany ary tsy azony tao anatin'ny fafinareta ny fijanga ajangana izany fa fiadanana maritra mandrakizay avy amin'ny Jesosy ho anao. Androany andaontsika rehetra teny Jesosy ao manjaka ao anatin'ny foko anao manjaka ao anatin'ny fiainako anao izy fanasitranana mahagaga taon'Andriamanitra aminao androany dia kapoka tamin'ny anasitrana ny aretinao ny anarano anasitrana ny aretinao ary ny devoly androany dia tsy anakery tsy fahefany amin'ny fiainana tsony ary ianao androany dia ataon'i Jesosy ho mpanitsaka menarana sy maioka ho any ambany faladianao ny devoly ho any ambany faladianao omen'Andriamanitra hery sy fahefany anao ary hery andraisanao ny fahavalonao rehetra. Amen dia amen. Izy amin'ny vonandray an'i Jesosy androany raha ho raisinao Jesosy androany izy ny andrian'ny fiadanana
izy fiadana. Mino zany tenin'Andriamanitra zany fenareo. Olay mpanan-karena anankiray tamin'ilay mpanjaitra kiraro teo akaikiny. Azafady ozy izy. Fa ohatrany ianao zany izy ohatrany falifaly foana. Nefa fantatro ny asanao e. Fa mpanjaitra kiraro. Io kiraron'olona io nandeha tany amin'izay tsy fandehanana rehetra tany. Maloto. Tsy mba misy akory mieritreritra hoe andeha sasako aloha ty kiraroko ty. Zay vao mba meko inga mpanjaitra kiraro. Fa magaga ho le mpanan-karena fa totra mifalifaly foana ianao. Isaky mandalo eto za mivoaka avy amin'ny tranoko miaraka amin'ny fiarakodia, miaraka amin'ny akanjoko tsara tare, miaraka amin'ny ranomanitra zay tsisy. Ohatrany tsy faly zany mihitsy. Fa isaky mandalo eto aminao taonao foana meraba aloha hoe manahoana patron. Sady miseho nifinao falifaly ianao. Fa inona ary apaka mpanjaitra kiraro zava-miafina. Ary tokantranonareo tao milamina tsara. Tsy mba henoko miady na ianao na ny zanakao na ny vadinao. Fa inona zava-miafina. Ozy nga mpanjaitra kiraro. Oka patron. Fa inona ary nga mpanjaitra kiraro ny zava-miafina. Mba tia fantatra. Minao fa nanoloka anareo faran'izay ratsy. Ny akanjonao faran'izay tsotra. Fiainanareo to tena tsotra daholo. Fa inona ny zava-miafina. Toetra isaky mandray kiniana anao te mitsikitsiky. Isaky ny mahita olona anao te mitsikitsiky. Hafa mihitsy ny salovanao. Fa iza dia iny hitanao isan'andro iny. Andeha hitrano trano mototra. Ivoaka ny trano mototra. Tsy manam-piadanana rangaha. Ary tsy afeniko anao fa misy aretina ho amiko eo. Zay tsy mety sitrana. Ozy nga mpanjaitra kiraro. Oka patron. Inona ny mpanjaitra kiraro? Zava-miafina. Tsy otra ozy ilay mpanjaitra kiraro. Kristianina aho. Manana an Jesosy ao anatika. Ary tsy misatra mampanahy ny fiainako. Milambery izay mivady. Zanako dia hery tsara daholo. Aleluia. Tena matory tsara zay amin'ny alina. Ary miankina amin'ny fitahian'Andriamanitra isan'andro zay. Fa marina fa tsy manana ny tena hoe manana ny tena faran'izay matsiro zay na ny faran'izay tsara. Fa men'Andriamanitra ny sahaza ho anay isan'andro zay. Ary n'ino zay fa mandra-pianana eto ambony tany dia Jesosy miantoka amin'ny fiainanay. Isokatra foana ny vavako sy ny zanako. Ary tsy maintsy miraka an'izay satria menilay Jesosy. Manam-piadana satria ato Jesosy tamin'ny taloha koa izay tena nanao ola tsy nanam-piadana tsy nanam-pifaliana satria devolo ny tato aminay, devolo ny tato tokantranonay. Fa hatramin'izay mivavahanay nanompoanay n'Andriamanitra teny atan'izay. Zay ny zava-miafina. Atoroko anao zay androany. Ianao zay tsy manam-piadana mivavaha. Ianao zay tsy manam-pifaliana mandehana mandohalika. Raiso indray Jesosy. Ry havana. Efa nisy atao anatin'ny Baiboly. Tany ivelany indray Jesosy nandondona. Tsy rehefa lasa nivelany Jesosy dia korotana indray ny fiainanao. Tsy mahita fiadana fa miverena amin'ny fitiavana voalohany. Averena anatinao indray Jesosy ilay mandondona. Dia mitenena indray hoe androany hoe Jesosy ny hoe ho aniranao mahatsara ny fiaina. Nandritra ny herintaona zay hatramin'ny nanambadiako angamba ozy ianao, hatramin'ny nandehanako teto Antananarivo angamba ozy ianao, dia lavidavitra n'Andriamanitra. Tsy nahita fiadana, tsy nahita fifaliana, miverena ary sasa-piodina. Fa mbola manana fifaliana omenana ao Andriamanitra. Rehefa tonga tao anatin'ny trano iray ilay zanak'adala dia hita fa rehefa nomena azy ny akanjo, nomena azy ny perana sy ny kapa, fa izao mbola tsy ampy ny fifaliana. Dia ozy vonao ny zanakombona fa zany hoe tsy afa-po mihitsy ilay ray raha tsy feny fifaliana ilay zana. Androany dia tsy afa-po Jesosy raha tsy feny fifaliana ianao. Hitopaka aminao ny fifaliana fanahy masina avy amin'ny Jesosy androany. Satria ny fanjakantsika ninona hoe azafady ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanany,
tsy amin'ny fisotsony fa fifaliana fiadanana avy amin'ny fanahy masina. Jesosy tampona dia mirotsaka amin'ny fanahy masina tonga dia misy fifaliana ao anatinao ary ny tenin'Andriamanitra milaza hoe fa mivokatry ny fanahy kosa fifaliana fiadanana. Isan'ny dianana fiadanana androany ivavaka tsika. Lasa lavidavitra an' Jesosy miverena indray Jesosy latsotra nanjakanjaka indray ny devoly miala ary devoly. Jesosy ihany no mpanjakako. Amen. Tsy avelantsika mahita fitoerana tsony ny devoly manomboka androany dia itoy ny fiadanana ao, itoy ny fifaliana ao. Amen. Ataontsika ilay hira anankiray nataontsika teo 8:10 tahin'Andriamanitra ny anareo rahalasana bavy. Fifaliana ao anaty telo miralany mba mahita anareo mba falifaly isan'andro falifaly izay efatra miralahy tena fifaliana ao anay mihitsy hoe manam-piadanana ilay olona rahalao, mitsikitsiky ilay olona rahalao, tena milamina amin'ny fiainana. Alleluia. 20 maro mitady fiadanana amin'ny vola sy ny fanana. Fifaliana sy fiadanana be me Jesosy ana. Alleluia. Maro no mitady fiadanana. Rorobe tade fiadanana wabile Ulasi pandanana Marasatena biarisana Marasatena biarisana Fatima yita se mafapu Fatimi sime Iruwafa Asana tika ndana tika satu Mchanga tika Msofutona isao Hallelujah. Jesus anauza Jesus anawane Ayekina Otopora weze Ewana Ifiadana Defautana Sireka ve Watana Fifalina Sirere Watana Fifalina Reare Charufa Utsaraya Lawe Amseleta Tona Amesai Regita Asana Tigantana Tigamerika Fifalina Sifea Darame Domini Jesus Yanawane Raikena Tupunawi Wana Osiadan Wana Itiadan Sifi Adanana Uana Ramulansi Nafuna de Udana Nifiadana Sotu Sadi Faka Maturana Nifiadana Nisa Tutoriza Evadeja Amaturana Fifalina Sifea Danape Domini Jesus Yanawane Rayekena Otopona Wezi Hallelujah Hallelujah Jesus quadro fiatana Jesus quadro fiatana Jesus guarda passa bala
fiadan Jesus Sino Sabi mabaka izao Sabi mtana Jesus Oh kaitaw anak ko tayo na Aras ko tayo na dus pamunso fiay Sabi mabaka Awan natin sa iray saan Apa kamu kera wan Jesus tayo na Awan natin sa iray saan Ruante funcionar o fenomenal. Eva Marina se fia da nampe. Fava tika. Ruante ful pana kurutan. Ruante ful tuda sai. Ruante ful tuda. Ratapu Ruante Vultura Fadavan Amenaran Jesus Amenaran Jesus Amenaran Jesus Ruaran Devus Amenaran Jesus Jesus Manjak Jesus Manjak Fava Kamaf Dolci Fava Maf Matis Tefulan Zakat Fava Maf Matis Tefulan Akeret Fafa maf mau ravanya sampai fulam tukatan now. Ravanya sampai fulam fiaira now. Fafa maf. Rais Jesus on fiaira now. Onatan sa fakira isan fakira malefantevak. Ni fafati kaya tamti tueranti. Mangkata fam dapur na demand. Pepana fautano retaya now. Pepana fautano retaya now. Semandrayan Jesus and Ramas Verdana. Semandrayan Jesus at Sapazavatet. Sitan and a ret now. African roof now. African outside now. The Sabbath of Quava night of Fiana now. The atmosphere of a vow. Asandatu Tana Retanura ret. Tana cigaretta Sandat Favaga. Panjaka now. Topon tupara Mai sabata retera Ruaku devul Ruaku satana sembiara bila devul pana kurutana tukatan Ya retra saya mani bapana kurutana Devul panjavaret Devul pana kurutana fenkuna Ruaku menara Jesus